Faneho-kevitra mahakasika ny fivoahan'i Madagasikara ao anatin'ny krizy ny fampihavanana ataon'ny vondron'ny fiangonana ao anatin'ny FFKM irery ihany no hita n'Andriamatoa Henri Le Cacheur ho vahaolana hivoahana amin'izao krizy eto amin'ny firenena izao, ialana ihany koa amin'ny tsy fanarahan-dalàna miompampana rano fanazavana. Ny tsy fanarahan-dalàna no isan'ny fototry ny safotofoto izay iaina amin'ny firenena ankehitriny, raha nambaran'Andriamatoa Henri Le Cacheur, kambana eo anivon'ny filakevitra ambony tetezamito, raha namelabelatra ny fahitany ny toetra raha-pirenena. Na ny fanatanterahana amin'ny fifidianana aza hoy ny tenany dia mety ho olana satria misy sahady ny mikasa hanitatra trano ny tetezamito. Ataoko hoe amboalohany izao manoloana an'izao fety firenena izay atrehintsika raha-pitso. Aza dimy fa misy lalàna mikasika an'io. Lalàna mazava ho azy fa ny rektifena tanatin'izao ataoko hoe fotoana fohy atin'ny roa telo andro tokony ny miaramila na ny lehibeny force tokony hanao safo ao amin'ny Mahamasina izay nitapaka tamin'ny herinandro lasa. Izao misafotofoto indray ilay zavatra satria inona mahatonga an'izay sady hoisy ve ny élection na tsy hoisy ny élection ino moa mahatonga an'izay zavatra izay problème misy amin'izao. Raha tsy hoisy ny élection dia hoe mboly président niasate ihany hanao safo ary Mahamasina ao rapitso. Nefa lalàna zany tsy mbola miboaka ka mahasafotofoto tokoa zavatra misy eto amin'ny satria inona moa mahatonga an'ilay hoe crise misafotofoto ny eto amin'ny ny vahoakany tsisy problème na zay mpanao politika ialantiny zany satria atao foana hoe naloko mpanao politika dia manao zavatra tsy mety ary mahatonga mialatsy tsy fanarahan-dalàna tsy fanajana lalàna mihitsy ny zavatra misy ary mahatonga an'izao crise zao depuis tamin'ny 2009. Noho izany dia ny fanatanterahana amin'ny fampionana izay ataon'ny filakevitry ny fiangonana kristianina malagasy no amin'ny vahaolana entina manana krizy ankehitriny hoy hatrany Andriamatoa Henri Le Cacheur izay filohan'ny antoko federalista malagasy. Tsy adala akory ray aman-dreny am-panahy dia alefafo reny fehikevitra na da andao iverina ary amin'ny FFKM io ihany ny lalana sisa tabela satria ny mampalahelo nefa nanao signature atsika miaraka amin'ny communauté internationale nefa tsy atsaina koa ny zava-natapaka tamin'ireny ka aiza marina ny lalana alay aiza marina tokony ekehitsika lalàna inona tokony arahantsika ka zay no mahatonga le crise amin'izao fotoan'izao hoe tsy olona mahatonga an'le hoe olona ihany avy amin'ny mpanao politika fa le tsy fanarahan-dalàna dia ny amboalohany mihitsy mahatonga an'izao amin'izao fotoan'izao. Natsidika ity mpanao politika ity ihany koa mihetsika izay ataon'ny fiombonan'ny candidat filoham-pirenena, hetsika izay tsy tokony hanomezan-tsiny hoy ny nambarany noho ny tsy fanarahan-dalàna miompampana izay mitranga amin'izao fotoan'izao.